Ho ampitomboinao aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Finoana mandingana ny sakana. Finoana mandingana ny sakana no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 7:9, 9:20 hatramin'ny 9:20. Misy finoana roa karazana izay samy misy sakana eo anatrehany no hitantsika amin'ity mofinaina ity. Andaniny ny finoany jairo izay nanana zazavavy kely narary efa ho faty. Ny filazany Matio azy moa dia hoe efa maty mihitsy izy. Zany hoe sakana lehibe teo aminy ny fahafatesana, ny aretina mahafaty. Kanefa tonga ny angataka ny angavy tamin'i Jesoa ny amin'ny hanasitranana ny hananganana azy mihitsy aza i jairo. Voadingany jairo ny sakany fahafatesana sy ny aretina mahafaty. Fa etsakilan'izay koa dia hitantsika eto ny finoan'ilay vehivavy anankiray izay naharary nandritra ny 12 taona. Mahagaga, ilay vehivavy naharary nandritra ny 12 taona. Ny zanaka vaviny jairo ambaran'i Luka amin'ny fitantarana fa sahabo 12 taona. Tsy fifandrifian-javatra fotsiny fa misy asan'Andriamanitra lehibe maneho fa ny fiainan'ny anankiray manontolo no niaran'ny aretina manontolo teo amin'ity vehivavy anankiray ity. Sakana ho anazy ny aretina nitaiza nandritra ny fotoana ela. Fa mbola sakana ho azy koa ny fahamenarana satria ambara fa olona maloto tsy mahazo mikasikasika amin'ny sokajon'olona madio. Indro koa Jesoa manana anton-dia hafa hanasitrana an'ilay zazavavy kely ary. Kanefa voadingany ity vehivavy ity avokoa zany tamin'ny alalan'ny finoana tao anatiny, ka nahazo fanasitranana izy, ary ambara eo fa sitrana niaraka tamin'izay koa ilay vehivavy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, natoinona sakana eo amin'ny fiainanao. Natoinona olana eo amin'ny fiainanao, olana izay efa nitarazoka nandritra ny fotoana ela, olana na karazana aretina mitaiza. Toa tsy ahitana fanafana mitarika makany amin'ny fahafatesana raha tsy efa fahafatesana mihitsy aza. Tsarovo ny finoana tao an'ireto olona ireto izay nahatonga azy nandingana ny sakana teo aminy ka tonga tany amin'ny fanasitranana sy ny fananganana ny zanaka. Rehefa tena fitorina ry havana, izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: ny nahatonga ireto vehivavy reto, ilay vehivavy narary 12 taona sy jairo izay nanana zanaka narary 12 taona, nandingana ny sakana dia nony amin'i Jesoa. Ny fananana sy ny fahatokinan'i Jesoa no ahavitana mandingana ny sakana rehetra. Natoinona sakana eo amin'ny fiainanao, rehefa eo Jesoa, voadingana izany. Tsy ny moralina be eo anatin'ny sainao ry havako. Tsy hoe satria ianao ambony moralina dia tsy maintsy vitanao io. Tsy hoe satria ianao be saina na hoe matanjaka dia tsy maintsy ho tafita amin'io. Mety manana ny atoanao rehetra ianao, fa tsarovy fa ny fanananao an'i Jesoa, ny fandraisanao an'i Jesoa no antoka andikanao ny sakana rehetra eo amin'ny fiainanao. Andeha ary havako malala hianatra amin'ireto olon'ny finoana ato anatin'ny soratra masina ireto isika. Lay i jairo
sananatona an Jesosy mitondra fahafatesana hitady fahavelomana. Ilay vehivavy naraha 12 taona sa nitondra ny fahalotony teo am' Jesosy hitady fahadiovana. Anjarantsika koa zany zao ny mitondra izay olantsika sy ny tebitebitsika sy ny ayatsika, eny zay rehetra sakana teo amin'ny fiainantsika, ho eo am' Jesosy hitady famonjena marina. De mampahery atsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, i Jesosy Kristy no vahaolana ho atsika, i Jesosy Kristy no mandingana ny sakana rehetra eo amin'ny fiainantsika, i Jesosy Kristy no mitondra fanazavana ny fiainantsika zay ao anaty aizikitroka, i Jesosy Kristy no fanantenana ho atsika. Ko mahere zary fa miaraka am' Jesosy tsy maintsy voadingana ny sakana rehetra. De ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahamarinana zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Nde hivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra sy mideranao zahay. Misaotra sy midera noho ny fitiavanao lehibe sy ny famindramponao. Misaotra anao fa Andriamanitra miantsehatra, Andriamanitra miditra ao anatinay ahafahanay mandingana ny sakana rehetra eo amin'ny fiainanay, ny sakany fahafatesana, ny sakany aretina mitarazoka sy aretina mitaiza, ny sakany tsy finoana, eny ny sakana rehetra tsy ahafahanay mampandroso ny asanao. Ankehitriny izay de resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ao aminao ihany, ao aminao ihany Andriamanitra no fiainana ho anay. Ary de mivavaka manokana izay ankehitriny ho an'ireo izay sokajin'olona manana olana toy izany, izay olana goavana eo amin'ny fiainany, ny aretina, ny fahafatesana. Tompo, hiantroka amin'ireo fo reny mpanomponao reny, mijerevaka mamalia vavaka ry Andriamanitray. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.